avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltranao vaovao. maivana ny diplomasia malagasy ary miha maivana trany raha tarafina amin'ireo fanapahan-kevitra samihafa ndraisan'ny fitondram-panjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Mila olona mahafoa ny tandrazany sika fa tsy ampy miteny fotsiny hoe tia tandrazany ho ny teo anivony Justice EP mikasika ny fahasarotana lalovany firenena amin'izao fotoana izao. Miaina anaty fatiantoko ireo mpivarotra amin'ny vilazy kiosiko amin'ny tetika samiha mitoamasina ankehitriny. Tsy misy ny mpanjifa ka mangataka amin'ny fanjakana izy ireo hijerena ny hofatrano sy ny herinaratra. Mbola satrotra ny ady atao hanafoanana ny fanondranana sokatra eto amintsika raha mbola mirihary eto amin'ny firenena ireo trondro vavety ho ny teo anivony SOS Sokaky. Any velany mampiseho ny fifehezan'ireo tanàna ho atsinana ny RD Congo ireo miaramila mpikomy avy amin'ny vondrona M23 ity vondrona notondroan'ny fanjakana kongolais ho mpampiororo ity izay nanendry gouvernoura sy gouvernoura lefitra hitantan'ireo tanàna eo ambany fifehezany amin'izao fotoana izao ny antsiprian'izay. Mgadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba avao eto amin'ny fahita lavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tombovavy manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity alina ity maivana ny diplomasia malagasy ary miha maivana trany zany amin'izao fotoana izao fanampin'izay miolon'olona ihany koa ny firenena ka tsy nahitana solotena niatrika latsabato mikasika ny fampitsarana ny ady sy ny disadisa ao Ukraine amin'izao fotoana izao izay nokarakarain'ny filakevitry ny fiarovana eo anivo ny firenena mikambana ny alatsinainy fa 4 ny volana febroary lasa teo matoa andatsoratra. Ambara matetika fa miroborobo ny diplomasia malagasy. Antony nitsidika ny ministry ny mponina ohatra ny solotena avy amin'ny parlementa afrikanina. Nitsidika ny filohan'ny antenimieram-pirenena ohatra ny solotena ny firenena tandrefana sy ny sisa. Atao anatiny zany ary rariny raha toka ny azakazaka mankaty amintsika ireo firenena vahiny. Fa ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany kosa manao ahoana? Raha ny hita aloha maivana ny diplomasia malagasy ary miha maivana hatrany. Profon'izany ilay latsabato ny tondrosaina ny alatsinainy 24 febroary lasa teo. Tsy nisy solotenan'ny Madagasikara niatrika ny latsabato mikasika ny fampitsarana ny disadisa sy ny ady ao Ukraine nokarakarainy ny filankevitry ny fiarovana eo anivon'ny firenena mikambana na dia isan'ireo firenena misy 370 tokony nandray anjara tamin'izany aza isika. Tranga izay maneho fa tsy manana politika mazava momba ny diplomasia i Madagasikara ary tsy mametraka ho zava-dehibe ny fikaonandoha amin'ny sehatra iraisam-pirenena tahaka izany. Io raharaha ao Ukraine io izay isan'ny fantohan'ny firenena rehetra maneran-tany kanefa miolon'olona i Madagasikara eo anatrehan'izany. Miolon'olona kanefa mbola miankin-doha tanteraka amin'ireo firenena vahiny ary mailan-kery andeha raha hitady famatsim-bola amin'ny any ivelany. Ny volana Oktobra 2024 tamin'ny andron'ny Randriamandrato Risara ministry ny raharaham-bahiny Ratsehivina efa nandray anjara tamin'ny fifidianana isika ka nanameloka ny Rosia tamin'izany fotoana. Fotoana fohy taorian'izay nisorona tamin'ny toerany ilay ministra noho ny fanapahan-kevitra noraisiny nolazaina fa tsy araky ny toromarika nomeny lehibeny. Taty aoriana mbola ilay ministra teo aloha izay nisorona tamin'ny toerany ihany no natolotra ho kandida ho fidina filohan'ny voamiarany vondrona afrikanina dia ireny ny arahana nahita ireny ny vokany na dia ny popoka izay tsy izy aza ny dokam-barotra isan-karazany ny lazana fa leader manana vision sy ny sisa. Tsy mahay mandray lesona ny fitondrana hoy ny akamaroan'ny mpanara-baovao ary mieritreritra fa azo tereko masaka ohatra ny fanao eto Madagasikara ny fifidianana amin'ny sehatra tahaka ireny. Mazava ho azy fa tsy resy lahatra ny afrikanina ary naneho mazava ny hevitra izy ireo manamafy sy mampibaribary ireny tranga ireny fa tsy asian'ny olona lanjany ny mpitondra eto amintsika. Tranga izay efa niseho tamin'ny andron'ny tetezamita na ny ministry ny raharaham-bahiny aza hoy ny hafa efa imbali noho ny solo nanomboka ny taona 2012
niverenany rajoelina teo amin'ny fitondrana. Raha matanjaka sy mahomby ny diplomasia malagasy tsy efa nisy dingana nakany amin'ny tsara kokoa ka nahavelom-boly sy nanome fanantenana ho antsika ve ilay fitakiana ireo nosy malagasy. Mila diplomasia matanjaka izany ary tokony hanana fomba fiasa mahomby tsy misy fiantsiana lavitry ny diplomasia miolon'olona arahana fisalasalana na fizerizirina tahaka ny ataony gouvernementa ankehitriny. Mila diplomasia mametraka ho ambony ny fiandrianam-pirenena. Izay matoan-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao tamin'ity androany mahakasika ny fahitany ny fomba fitondrany ny fitondram-panjakana malagasy ny resaka diplomasia amin'izao fotoana izao. Fa mila olona mafoan'ny tandrazana sika fa tsy ampiny amin'ny teny fotsiny hoe tia tandrazana. Hoy ny teo anivony Justice Perana ny hevitra mikasika ny fahasarotana lalovany firenena amin'izao fotoana izao. Mila ezaka goavana ihany koa raha ny fanazavana ny fanabeazana sy ny fiarovana ny tontolo iainana ankehitriny. Ka eto Andriatsilavo. Amin'ny mampampianatra sy ireny no sady mpaminany dia manambara ny fahitan'ny fiainam-pirenena ny Eglizy. Mbola lavitra ny ezaka tsy maintsy atao ahitana ny fivelarana amin'ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra. Hoy ny ao anivon'ny Justice P na ny fahamarinana sy ny fiadanana raha naneho ny hefiny mikasika ny raharaham-pirenena indrindra ny resaka tontolo iainana sy ny fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro. Na amin'ny lafiny ara tontolo iainana zany dia tokony misy an'izay fivelarana izay ary dia io ny ezaka ataosika mianakavy amin'ny fambolena azo satria tena potika tokoa ty tranobe iombonana ity marary ka miovaova ny fipetraka ny toetrandro dia hitasika ny vokany araky ny fomba fiteny mialasiny mampiasa nyty teny fransay ity hoe extrême daholo ny zava-misy noho nizay fiovahan'ny toetrandro zay ka na avy be ny orana na mangatsika be na mafana dia io ny vokany amin'izao isika dia samy sahirana erany Madagasikara amin'ny resaka rano nefa dia nisy fotoana sy hita misy ny rano zay ka izay zany tsy maintsy mba eritreretintsika. Marary ny tontolo politika, marary ny toe-karena ary marary ihany koa ny fanabeazana ankehitriny. Mila jerena kaiky ka hitadiavana vahaolana ny fampianarana sy ny fanomezana asa ho an'ireo tanora na vita fianarana. Satria raha miresaka n'izany fotsiny sika zany lavitra ny lafiny anankiray satria samy maniry ny zanany ho tafita amin'ny baka dia nefa fantatra fa raha mampiasa ny fomba fiteny fa indrindra moa eto Antananarivo hanaovana ny resaka dia tena embouteillage ny université ary raha sy vita ny embouteillage aza ireo zay navita fianarana sy mahita asa ka noho izany mila fomba sy maintsy jerena akaiky dia akaiky ny fanabeazana sy ny fampianarana ataoko fa sy resaka programa fotsiny fa hoe fanabeazana inona ary fampianarana inona no mendrika ho an'ny taranaka ho an'ny malagasy miatrika an'izao zavatra iainasika teo na ray tanysaiko teo aloha na mikasika ny tontolo iainana fotsiny azy na mikasika ny ekonomia na mikasika ny fiainana andavanandro. Tsy misaraka amin'ny fanabeazana ny fandriampahalemana, ny fiainana andavanandro, ny sehatry ny fahasalamana. Izany hoe ny sosialim-bahoaka iray manontolo taon'ny Jobily ity taona ity izay mitondra ny lohahevitra hoe mpivahiny ny fanantenana. Araka izany mila mifanometanana isika ahafahana manatratra ny tanjona. Hoy ny eo anivon'ny Justice P dia ny fivelarana amin'ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra. Manosika antsika ho feny fanantenana ny finoana raha ny fanazavana ka mila mahafoy ny olom-pirenena tsirairay avy. Tsy ampiny miteny hoe tia tanindrazana fa mila olona mahafoy ho an'ny tanindrazana mampijoro ny marina. Fa nivadika rivo-doza ilay andro ratsy ny forona tao amin'ny lakan-drano ny Mozambika ka nomena anarana Ondé amin'izao fotoana izao. Tombanana ho lasa rivo-doza mahery vaika izy io afaka 20 ora. Ankoatr'izay tafiakatra 20 ihany koa hatreto ireo olona namony aindry araky ny antotanisa farany voarainy marena teo noho ny abetsaky ny rotsakorana nanomboka ny 4 febroary lasa teo Gabin loa. Raha ny vinavina momba ny toetry ny andro azo tamin'ny foibe famantarana ny toetry ny andro eto amintsika tamin'ny 10 ora maraina teo ny tomboerika lasa rivo-doza ary nomena anarana Ondé androany tamin'ny 3 ora maraina ilay andro ratsy ny forona tao amin'ny lakan-drano ny Mozambika.
tany amin'ny 570 kilometatra ndrefa ny toliara no nisy ny foibe iny tamin'ny 7 ora maraina tamin'izany 80 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy ary 10 kilometatra isan'ora ny tafiotra manakaiky ny foibe iny mikisaka mianatsimo atsinanana izy ka mahafaka hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora tombanana itombo hatrany ny heriny atao anatin'ny 27 ora ka mety hiakatra hatramin'ny sokajy rivodoza mahery na cyclone tropical Yonde. Raha ny vinavina ny mpamazatra ny toetry ny andro anambana mivantana ny tapany atsimo-nosy ity rivodoza ity amin'ny zoma maraina hafa mialohan'izany anaraka ny morontsiraka atsimo andrefana ny rahona entiny manomboka rahampitso. Malona izany nahazo filazana fanairana miloko maitso ny faritra Androy ny distrika ny Toliara voalohany sy faharoa Ampani Amboasary atsimo ary Taolanaro. Ankoatr'izay ikorotana ny toetry ny andro an-dranomasina eo anelanelany Besalampy sy Tsiombe ka tsy tokony hisy andrika intsony ny ponina sy ny mpampiasa ny ranomasina ny antoerana hoy ny tompon'andraikitra. Io rivodoza Onde io mety ampiakatra rano any amin'ny faritra Melaka sy Menabe ary atsimo andrefana araka ny vaovao voaray tamin'ny 7 ora maraina. Raha ny atotanisa voaray mikasika ny fiakaran-drano ny maraina teo tamin'ny 7 ora sasany tafakatra 20 ireo olona namony ainy manerana ny nosy komina 5 avy amin'ny distrika 20 anaty faritra 8 no nahazona ireo tarehimarika ireo. Ato amin'ny faritra Analamanga no nahitana ainana foibetsaka izay mitotaly 90 manerana ny Madagasikara telo ny olona maratra. Olona miisa 7 sy 700 sy 404 alina avy amin'ny atokantrano 17 sy 300 sy 400 manerana ny nosy no trabony izay mitsinjara toy izao 20 ao amin'ny faritra Amorony Mani 150 any Vatovavy 400 sy 100 any amin'ny faritra Atsimo andrefana 70 sy 700 sy 300 kosa atao amin'ny faritra Menabe ary 20 sy 300 sy 700 sy 1 alina ato Analamanga. Mahatratra amin'ny 50 sy 700 ireo voatery tsy maintsy nafindra toerana izay miparitaka eny amin'ny toeram-pandraisana trabohina 330 izay ahitana tokantrano 550 sy 700 sy 200 raha tokantrano 12 kosa eny anivony fianakaviana sy ny mpiaramonina. 20 sy 200 sy 400 ny trano dibo-drano raha 7 kosa ny trano simba ary 15 no trano rava. Iazo antoamasina vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Miaina anaty fatiantoko ireo mpivarotra ao amin'ny village kioska ao amin'ny tetikasa miamia amin'izao fotoana izao. Tsy misy ny mpanjifa ka mangataka amin'ny fanjakana izy ireo amin'ny tokony hijerena ny hofatrano sy ny herinaratra izay midangana hoarina amin'ny vola miditra araka ny fitaraina ny fifamà na ny fikambanana fampandrosoana ny mpivarotra amoron-dranomasina tamin'ity androan'ity. Herinora Zafamanana Koltoamasina. Ao anatin'ny vanim-potoana mahavitsy ny mpanjifa ny eto amin'ny village kioska eto amin'ny miamia amin'izao fotoana izao. Mangasiasy avokoa ireo tsena izay miisa 570 zara raha misy mpanjifa mandalo ao anatin'ny iray andro. Vokany matiantoka tanteraka ireo mpivarotra manoloana ny fidangana ireo vola izay tsy maintsy aloha isam-bolana amin'ny ilay orinasa izay tompony ny tsena. Ny jirama ihany koa tsy anaiky mihitsy efa miandry ihany koa anefa ireo hetra isan-tsokajiny. Manambana ny isintona ny hidi-trano ny tompona andraikitra raha tara ny fandoavana ny hofatrano. Noho ny tsy fisian'ny tsena ato amin'ny village kioska Miamia Toamasina dia mangataka zay mpivarotra mba ho tazomina 100 000 ariary ny ofan'ny box satria mbola manampitrotraka ny ofan'ny jiro zay midangana dia midangana tokoa ka raha dinina zany ny dépense dia mihoatra lavitra ny vola miditra aminay isam-bolana ka noho izay antony izay no mahatonga ny amin'ny taraina hoe mba ho tazomina 100 000 ariary ny ofantrano fa tsy zakanay raha mihoatra ny 100 000 ariary. Ny asa Temondranomasina mantsy misy saison ihany rehefa ao anatin'ny période après bonne année zany hoe manomboka ny janvier vita fety dia miaina ao anatin'ny période na cyclone tsika ny andro ratsy sy ny tariny ary ny client ihany koa tsisy nefa ny vola zay tsy maintsy efainay dia forcena fa tsy maintsy efaina ny ofantrano sy ny ofanjiro ka noho izay antony izay mahatonga anay hoe midina dia midina ny fidiram-bola kanefa ny dépense dia miopampana amin'ny ankapobeny ny vahoaka mihitsy ny sahirana ny sarababem-bahoaka zany tena hoe ambany ny fahifavidin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia zay no mahatonga n'le fahavitsiny olona mitsidika ty anatin'ny miamia. Ny tsena zany ao anatin'ny période de vacances dia hafa kokoa
ka zay mahatonga any am'taraina raha ao anatin'ny période de haute saison zany le izy a de mba tsy de problème aminay fa ao anatin'ny période tsy mampisy vola no mampiakatra ny hofantrano nefany a misy menasy ihany koa aorian'izay fampakarana hofantrano zay raha tsy mahavita 2 mois 3 mois anao de fa sitomina ny lakile ka eo indrindra ny mahatonga ny vahoaka am'taraina hoe ohatra ny voailika ankolaka ary na tsara ho voafitaka ihany zay raha ohatra ka zay ny zavatra misy satria tsy zay ny fanarana tagny amboalohany tafiakatra hatrany amin'ny eninetsy ariary ny ofan'ny herinaratra fotsiny ho an'ny boxa iray raha toka manodidina ny 7 alina ariary monjy izany tany amin'ny fotoana mbola tsy nisian'ny miami tsy azoro aloha zany ny facture zany hoe fa nandehany déroule efa niasa zay moa zany aty amin'ny boxa atsika am'izao fa ny boxa efa nivoaka le facture mois d'août fa ny agny amin'ny boxa B sy ny C efa 7 volagna zay mbola tsy nivoaka atretin'ny facture ny aty amin'ny boxa de mifanindry amin'ny hofantrano le izy araka le resaka na teo hoe mifanindry ny hofantrano sy ny hofanjiro sady lafo le izy de zay ny mahatonga le vesatra lasa tsosa foana zany no babenay isam-bolana ary tsy mety ho afaka raha ohatra ka zay zavatra zao no mitoy ka vesatra be ho anay io jiro io satria ny tarifa ambony tarifana société 27 tarifa 27 no ampiasainay nefa ny zavatra ampiasainay somary kely congélateur sy ny jiro zay mba ilainy ny éclairage public moa zany efa io alasarjany société satria tsy afena fa lasa société anonyme ty miamity am'izao fotoana raha 864 ariary ny prix unitaire any amin'ny jirama efa ny adiadiny tany amin'ny jirama fa ny aty lasa 6005 mahery ny prix unitaire amin'ny 1 kilowatt ka io zany no anisan'ny tena vesitra be hoe lasa miopampana be le vidin-jiro manampy trotraka le aty amin'ny resaka hofantrano nefa ny tsena tsy misy fa hatram'izay zay nampiasan'ny compteur nampiasainay tany amin'ny barasatria de zakanay tsara ny vidin-jiro raha atao hoe ny box anankiray raha mampiasa congélateur manodidina 400 000 francs zany hoe eo amin'ny 80 000 ariary no maximum amina vidin-jiro raha ohatra ka nampiasa congélateur sy ny jiro le olona am'izao fotoana zao tafakatra 600 000 ariary ny vidin-jiro amin'ny box anankiray ny farany ambony tsy araka ny noeritreretina ny aratsy ny tsena taty aoriana ka mangataka amin'ny filoha-pirenena ireto mpivarotra ireto mba ampiarany teny nomeny dia ny hitazomana ny hofantrano arak'izay zakany ny mpivarotra mila famindram-poa avy amin'ny Andriamatoa président Andrinirina Rajoelina zay momba le hofantrano mbola veriko foana ny ana hoe fitiavanao anay no nanoloranao an'ity fotodrafitrasa aty tamin'ny 2019 ny teny anao hoe hatsaraitsika ny fotodrafitrasa ary nataonao tokoa ny zany ary tsisy neritreritra atsika hoe ho ratsy ny tsena ao anatin'ity boxa sy ny fotodrafitrasa tsara tarety nefa tsy ny fanaraka amin'ny zavatra neritreretina ka eto zay manoloana zao ny fasairagna sy ny jaly mianjady aminay ato indrindra ny ofany jiro mangataka zay hitokana hiala amin'ny compteur am-panjakagna io hiala tanteraka zay amin'le compteur am-panjakagna ampiasa ny netaloha fa zay nefa samy managna compteur de mangataka koa zay mba fitsidianao anay raha mba azo atao amin'ny kiosque village ato mba hifampiona iresaka ohatra ny taloha satria anao ny teny hoe atao zay zakanay ny hofantrano ka raha mohatra ny 100 000 ariary monsieur le président tsy zakanay satria mbola maro mipitsopitsony mbola ho avy ny contribution mbola ho avy zare amin'ny commune ny hofanjiro la floatra ny hofantrano hoe tsy andaniny mandeha ihany koa ny resaka fa efa tapitra omaly ilay 7 andro nomeny ny tompona andraikitra ny reto mpivarotra ireto ny amin'ny tsy maintsy anaovana soni ilay hofantrano mitentina 10 alina sy irahetsy ariary fa raha tsy izany dia hositomina ny fanalahidy ary tapahana ny fifanarahana ireny zany ny zava-misy ainan'ireo mpivarotra ny miami amin'izao fotoana izao fa eto andrenivohitra mitombo andromanalina ireo lalana simba ankehitriny ireo namboarina volana vitsy potika ary tsy misy fanamboarana maro ireo fiara simba na miitsoka andalana vokatray raha tsy ilaza afa-tsy ireo tranga teny Tanjombato andro vitsy lasa izay tsy ary rasoa arvelo maro ireo toerana lasa poinoary eto andrenivohitra noho ny fahasimban'ny lalana raha tsy ilaza afa-tsy ny eny 67 hektara Tanjombato Antsakavidro Ankadifotsy sy ny manodidina miteraka fitohanany fifamoivoizana zany ary indrindra manimba ireo fitaovam-pitanterana ampiasain'ny olon-tsotra sy ny besin'ny maro
mitaraina araka izany ireo mpampiasa lalana na ireo olon-tsotra na ireo mpitondra fiara sy kodiaran-droa mitombony ora lany eny an-dalana izay mampiena ny torovita tsy lazaina intsony ny fahasimban'ny fiara hoy ireo mpitondra fiara fitateram-bahoaka tsy maintsy mampiasa ny lalana. Rehefa latsakorana toy izao betsaka ireo fiara maty an-dalana eny amin'ireo toerana ireo tsy tazana ny alalan'ny lavaka nefa voatery mirobo-drano ireo mpitondra fiara na kodiaran-droa made mora mivilivily miala lavaka araka izay azo atao ny mpamily isoroana ny loza mety hitranga sy ny fahasamban'ny fiara. Any embouteillage aloha zany dia mamely be amin'izao amin'ity lalana ratsy gokagoka be ty ka eto moa zany zao ny taxi tena matetika maty eto amin'le lavaka le rehefa mitotonao dia le tsatsany rano dia tonga dia maty ho azy ny moto ninona tsy afaka mihena be mihitsy zany le toro raha mahavita toro enina zany zay dia toro efatra sisa vita ny resoro sy le bloky resaka train vent zany vodoly mitoto anatin'ny lavaka be io tombona ny consommation an'le tômôbila raha miakatra kely gasoil lany vokatry le lalana simba dia ny zirale tômôbila koa anatiny le lalana ratsy be manimba motera savalaina mihitsy manosika ny teto. Tsy ny mpitondra fiara sy ny kodiaran-droa ireny no vomafy amin'ny lalana simba tahaka izao eto an-drenivohitra mitaraina ihany koa ireo olon-tsotra mampiasa lalana. Ny voka-dratsy ateraka ity zany zao dia na ny dépense le olona izay mampiasa an'le lalana lasa mitombo satria tsy maintsy misy ny transportement amin'le lalana dia lasa mitombo zany le frais ny tsirairay be da be na mipitarika posy mampitetana zao dia hitanao teo ny arian'ny biso lasa ry ambadika ary hitanao ngamba le posy teo zao niditra teo dia lasa misy elanelana zany le déplacement le izy dia lasa mampitombo ny frais an'le mpampiasa vola atao anatin'le faritra. Dia taraiky ianao na fotoana niny hitanao za zao na tokony andeha bus ara dia aleoko mandeha tongotra mihitsy satria vao maika mihoatra lavitra noho ny taingina tômôbila. Voka-dratsiny izy ny bus fandehanana aty tsy mandalo aty intsony amin'izao dia manjary misy fiantraikany be amin'ny mponina aty sy ny mpiasa izany io lalana simba io amin'izao. Hatramin'izay nahavitana ireo ampahan-dalana teto an-drenivohitra nandritra ny fotoam-pifidianana samihafa ireo tsy nisy fikitihana intsony izany na simba sahady aza amin'izao fotoana ireo any amin'ny toerana hafa tsy mbola nisy fanamboarana hatr'izay raha tsy ilaza afa-tsy ny tanjom-bato tsy maintsy ireo mpampiasa lalana no voatery mamoaka voly hanotofana ny lavaka. Hatreto aloha dia mbola leo société anankiray ato fotsiny zao mbola manototototra an'io fa ny rehetrarehetra zany mbola tsy misy aloha hatreto. Ty velalana ty efa ela ny simba ary tsy nisy fikarakarana mihitsy ny tamin'ny fitondrana teo aloha fa izay vao hiditra izao tsy fantatra hoe na hanao an'io na tsy hanao an'io indray. Maro no mahatsikaritra ankehitriny fa mora potika ireo arabe vita nandritra ireny andro ny fampielezan-kevitra ireny mety noho ny fitsitsiana be loatra hoy ireo mpanara-baovao fa tsy nisy ny akora voafantina maharitra tsara ny kalitaon'ny lalana. Raha tsy aivina volam-bahoaka no ampiasaina amin'ireny fanamboaran-dalana ireny nefa izao tsy maharitra sy be datoko izao anjanona tamin'izay fotoana izay ihany koa ny fanamboarana fa tsy mitohy intsony ka mahatonga izao fitombo ny fahavoazana izao. Tonga tao anatin'ny fotoana ny doka vetivetsika aza misaraka amin'ny ary. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona tsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina, maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes.
Mamerina ny araba trano tonga lasy tonga vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny ala ity. Mbola satrotra ny ady atao anafoanana ny fanondranana sokatra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Raha mbola mirihary eto amin'ny firenena ireo trondro vavety raha ny fanio-kevitry ny teo anivo ny SOS Sokake. Sokatra mampiavaka antsika amin'ny firenekafy izay ahina olany tamingana. Tsisy intsony raha mitony fanondranana ny tsokosoko ka tsy misy ihany koa ny fandraisana andraikitra eo anatrehan'izay. Daniela Minarso. Na inona ezaka tao, tsy ho foana ny trafika na sokatra eto Madagasikara, raha tsy mifantoka amin'ny fisamborana sy fikarohana ireo trondro vaventy, izay tena domikotrika izany ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena ho ny avy ao anivo ny SOS Sokake. Ireo sokatra mivoaka tsokosoko eto amintsika izay mitombo isatrany isan-taona, antony mampanany alany tamingana ny sokatra eto an-toerana, ka intsona ny tompona andraikitra hitady pekady matotra sy haingana, amigorana sy anafoanana izay trafika na sokatra izay eto Madagasikara. Inge zavatra biby arovana eto Madagasikara, arovana koa resam-pirenena dia izay indrindra le misy ny collectionneur, misy ny milana azy any amin'ny Azia any, misy raha zao tontolo zao, dia ireo no tena mitady an'ilay biby, dia nefa ny zavatra hita dia misy ireo intermédiaire, misy ireo le olobe eto amintsika mpanao izy io, reny tokony tratrarina anafoana azy, tsy zao tratra fa raha mbola le madinidinika le tampinana amin'ny maso misy folo, misy roapolo, tsy ho miovio. Le kolikoly avy any lehibe reo zany tokony anjany fanjakana. Ikajiana sy arovana ny tontolo iainana, indrindra ireo sokatra izay ariana mampiavaka ny Madagasikara, fa ihany koa ho fankalazana ny faharoapolo taona ny SOS Tortue sy ny fahafolo taona ny Club 67 CTFC, ho totosaina ny 4, ny 10 ary ny 9 aogositra ho avy izao eto Madagasikara ny Eco Tournoi International de Football U15 masculin et féminin SOS Sokake Cup 2025. Fifananana izay ho atrina firenena vahiny maro, tahaka ny Nouvelle-Calédonie sy Ronosy Ravavy. Mahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny fokotany miara-masoandro Antsirabe tao anatin'ny ray volana teo. Isa mahazo vahana ny alabotry ny fanindahana finday vilany hatramin'ny vola ambany ondana. Tsy misy eny no angalany ireo jolazy raha ny fitarainana ka hanairany ireo mponina ny tompona andraikitra isana ambaratonga ny amin'izao fotoana izao. Andrindrina Randriamiary Sokolo, Antsirabe. Manodidina indray volana teo eo izay dia mirokatra tanteraka ny tsy fandriam-pahalemana toy ny alabotry sy ny vakitrano eto amin'ny fokotany miara-masoandro ato anatin'ny commune Ambonivohitra, Antsirabe. Raha ny fanadihadiana nataonay mpanao gazety tetỳ an-toerana dia manodidina ny trano roa isan'andro ny trano vaky, raha ny fitarainana azo lehibe pokotany avy amin'ireo mponina tonga eny anivon'ny propokotany. Miditra ao an-trano mihitsy ireo jolahy ary tsy misy maheno ny fidiran'izy ireo ao, maka ireo entana toy ny vilany sy ny telefônina ary ny vola. Amin'io fotoana io dia tsisy mareny tompotrano, eny fa na ny vola ao ambanin'ny ondana azy dia hitan'izy ireo no misy azy. Tsikaritra fa efa tambajotra mihitsy ireo jolahy mpamakitrano eto amin'ity fokotany ity ho hiatrano lehibe pokotany satria mitovy ny ora makin'izy ireo ny trano roa mifanila ary matetika ny tranga tahaka izany. Zavatra tena alainy aloha vilany sy telefônina. Saika misy vilany sy telefônina daholo ny alain'ireo olona mpangalatra ireo. Zay aloha ny tena ankapobeny dia vola tadiaviny eo ka le olona moa matory dia dikadikany eo zany le olona tsy fantatro koa izay fomba fahaizany azy zany aloha akany an'le telefônina ny vola zany ambany ondana an'le olona voalaza fa tany keo no nahitany ny vola. Eo anelanelany amin'ny 200 sy amin'ny 1 eo zany ny tena fanao. Ny hitako hoe antony mahabetsaka azy koa matsy emitrofina Antsirabe 1 ty fokotany ity. Dia vao mandingana kely ianao dia Antsirabe 2 indray. Dia Antsirabe 2 koa vao mandingana kely dia tafiditra ato amin'ny miara-masoandro dia balalay avy any amin'ny Antsirabe 2 any aza ny olon-dratsy dia ato izy mitramofona. Tambajotra ny fiheverako azy satria litran'le fotoana dia misy trano roa paralelina zany na telo vaky. Dia ohatrany manao distribution le hanina zany zareo dia hoe anareo ary anay aty dia ohatran'izay fahazahoako azy. Dia même temps, même moment zany le fotoana anaovan'izareo le opération. Tsy ny vakitrano irery ihany no manjaka eto amin'ity fokotany miara-masoandro eto Antsirabe ity, fa eo ihany koa ny fanendahana amin'ireo toerana maizimaizina izay tsy misy hazavana. Anaovan'ny lehibe pokotany Antsoavo amin'ireo tompona andraikitry ny tanàna mba tokony hisy ny jiro manazava ireo toerana izay tsikaritra fa fanaovan'ireo olon-dratsy ny asa ratsin'ireo. Eo ihany koa fangatahana poste de police
na gendarmerie. Jiro ety aminay tsy ampy le fahazavana dia manaroatra be le olon-dratsy fa raha azo atao aza maniry koa zay mba isin'ny na poste polisy na gendarmerie ety amin'ny faritra Miaramasoandro ity fa lasa zoy fereny jola na avy any amina Tsirabe faharoa ty Miaramasoandro ity dia mampalahelo ihany ka mba antso avo an'ny mpitondra mba maniry fera-miasa tanteraka aminareo zany zay dia mba mangataka zay somengavy mba ho asiana jiro reny coin reny satria le point noir rehetrarehetra zao ny fanendahana sy ny isan-karazany na ety amin'ny central Miaramasoandro ity aza dia misy poteau misy jiro misy tsy misy dia ao amin'le tsy misy iny dia tsy maintsy misy voendaka foana koa iny amin'ny alina aty amin'ny dalina moa dalina zany malaza ratsy mihitsy eto Tsirabe zany atao hoe dalina zany dia tena maizina nefa eo amin'ny alina maizina eo fa tsisy jiro mbola tsy nisy mihitsy hatramin'izay araka izany dia miainao anatin'ny fitatainana sy ny tsy fandriam-pahalemana tanteraka ireo mponina eto amin'ity fokotany Miaramasoandro eto Tsirabe ity amin'izao fotoan'izao ary tsy ny eto irery ihany fa saika maneran'ireo fokotany sasany eto amin'ny tanàna Tsirabe mihitsy. Lafomba vao hafa fa nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy nandritra ny famaranana ny tetikasa Stade Saint-Louis Androany ny plateforme fahazom-baovao mikasika ny fambolena sy ny fanjarian-tsakafo fitaovana nampy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ireo sehatra ireo ho an'ny mpikambana io anivony sy ho hito ho an'ny Madagasikara. Afaka mijery sy mitsidika io plateforme io avokoa ny rehetra ary tokony ho hatsaraina hatrany izany ho an'ny tombontsoany rehetra fanampanazavana. Donc ça peut servir à tout le monde. Afaka ampiasain'ny rehetra io manomboka izao vita ilay plateforme rehefa vonona vita ny tetikasa fa tsy mijanona eo tokony handray izany ny gouvernemanta ary anohy ny fanatsarana ilay plateforme izay azo itokisana tsara ny fampiasanareo totanisa azo antoka no anatsara bebe kokoa io plateforme io. Ce qui permettra d'enrichir davantage la plateforme. Vaovao ny fanatanjahantena no anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Anomboka ny valo hatramin'ny 9 martsa ho avy izao etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny andiany fa 12 amin'ny Smachina izay fihaonana ara-panatanjahantena eo amin'ny taranja basketball ionan'ireo université malagasy ny tombisy ireo université andray anjara ary maro ny avy any amin'ny fatra amin'ity andiany ity hiavaka izany ity andiany manaraka ity raha ny fanazavana ireo mpikarakara tamin'ity androany ity. Tsiara Soarvelo. Tonga amin'ny andiany fa 12 ny fihaonana ara-panatanjahantena iaonan'ireo université malagasy eo amin'ny taranja basketball. XXL Smachine Baby Connect 2025 no hiantsona azy amin'ity taona ity. Tafakatra 50 ny isan'ireo université andray anjara raha toka ny isa 7 izy ireo tamin'ny taondasy. 12 amin'izany no fandraisana anjara voalohany ka7 amin'ireo avy any amin'ny faritra. Misy 12 ireo ekipa iaona mandritra izany 7 ny sokajy lehilahy 17 ny sokajy vehivavy. Anisany ampiavaka ity andiany fa 12 ity ny fampitomboana ireo lalao fifaninanana mandravaka ny Smachine. Isan'izany slam contest izay efa ninanan'ireo manatalenta amin'ny tongokaly sy poésie amin'ireo université mpandray anjara. Ankoatra io, andeha mivantana amin'ny alalan'ny Canal Plus ireo lalao rehetra ary izana hiparitaka amin'ireo nosy rahavavy raha ny fanazavana ireo mpikarakara. Ny mampiavaka ny andiany fa 12 amin'ny Smachine amin'ity taon'ity aloha zany dia eo amin'ny resaka amin'ny lafin'ny animation aloha misy le araky ny efa nolazaiko teo misy le mascotte Smachine zavatra vaovao io mba anetana sy ampisy ambiance betsaka kokoa ao amin'ny sur site rehefa manomboka Smachine. Zay zany côté animation ihany koa ny Smachine amin'ity taon'ity miara-miasa amin'ny mozika dia mozika zay zany miaraka amin'zareo amin'ny groupe manova misy anivany koa dia ny resaka spectacle zany tena miavaka foana ohatrany hatramin'izay fa iasany miavaka ihany koa ny amin'ity dia eo ihany koa fiaraha-miasan'ny Smachine amin'ny Davaltry Records zany hoe iampy be da be zany ny artiste mandray anjara amin'ny Smachine amin'ity taon'ity. Zay aloha zany sur le plan animation. Volet animation concours culturel dia Smachine amin'ity taon'ity miampiraindray ny resaka hoe concours amin'ny Smachine amin'ity taon'ity tamin'ny hatramin'izay moa misy an'ilay concours Miss et Mister
concours de danse, concours de DJ, concours e-sport. Dia amin'ity sy machine misy ny concours slam, zany hoe concours interinstitut slam indray zany misy an'izay indray vaovao be amin'ny sy machine amin'ity. Anototosaina androany tao amin'ny foibe fitoeran'ny orinasa Star ny valandresaka fampahafantarana any mikasika ny XXL Machine Baby Connect 2025. Anotanterana nandritra izany ihany koa ny ankitsapaka ametrana ireo ekipa iray vondrona manomboka amin'ny vondrona A hatramin'ny vondrona H. Ny valo hatramin'ny 12 martsa ho avy izao no anatotosana ny XXL Machine Baby Connect 2025 ao amin'ny Palais des Sports sy ireo toeram-pilalaovana manodidina azy. Abetsaka ireo mpiara-mombona antoka manohana ity lalao fifaninanana ity ka isan'izany marika XXL avy amin'ny orinasa Star. Noho ny alavirana sy ny faratsin-dalana amin'izao fotoana izao, mandidina ny 7 hetsy hatramin'ny 2 tapitrisa ariary isan'andro. Vola very noho ny fahasimban'ny ny Antsasamanila andro legioma faran'ireo mpivarotra avy ao Anosibe avy eto Andrenivohitra. Raha ny fanadihadiana natao amin'izao fotoana izao, tsy afaka mampiakatra ny vidin'entana hamelonany banga ankilan'izay ireo mpivarotra noho ny fahasarana ny tsirairay amin'izao fotoana izao. Daniela Minoarso. Noho ny faratsiany lalam-pirenena fahenina izay mampitohy Antananarivo ambanja, miemitra 3 andro, izany hoe lasa herinandro ny fahataran'ny fahatongavan'ireo legioma izay hiafaran'ireo mpivarotra ao Anosibe Belleville eto Antananarivo raha toa ka 2 andro teo aloha ny fahatongavan'izany. Potika andalana avokoa vokatra izany ny ankamaroan'ireo legioma izay tsy maintsy hafarana eto Antananarivo raha tsy laza afa-tsy ny ovy sy karaoty. Ireo entana ireo rehefa simba izay tsy misy mpividy intsony fa tsy maintsy ariana, antony mampitaraina ireo mpivarotra noho ny faty-antoka tirany. Tegna miakatra be mihitsy vidim-piainana eto Anosibe amin'izao io. Satria vary lafo, legioma farany baka Antananarivo, montraka jiaby ariana. Lasa sahirana le vahoaka madiniky mivarotra ato an-tsena. Zay zegny amin'ny resaka le potika-entana zegny, i problème-na zegny ndraikindraiky le avy amin'ny camion sy sambo fiarandreo miasa. Satria zegny camion matoro amin'ny lalana. Tokony aroe andro vitandreo mandeha magnaty, ireo miteny lalana ratsy, kanefa misy namandreo zegny mba misary zentana karaha nindreo. Agnatina aroe andro efa tonga aty Anosibe. Fa nindreo sasany amin'izay ireo matoro amin'ny lalana lasa 10 andro vao tonga aty. Avy ary amin'izay koa misambo koa, ireo zegny fa misy sambo fixe zegny fiarandreo miasa, ireo zegny tsy mavita manery le topiny sambo efa tsy maintsy alainao marandraindregny le entanan'olo. Amin'izay tsy tareka. Le sambo zegny mamila fila be koa le iarandreo miasa. Manjary zay zegny manjary le raha montraka, ireo amin'izay manery zay tsy maintsy fiaigna le frais. Valerany entana montraka isan'andro, misy ndraikindraiky avy entana boaka akagny valerany 1 million d'ariary. Zara azonao 200 000 ariary agnatin'le entana. Ariana daholo. Raha ny ovy manokana, 5,000 ariary ny iray kilao Anosibe Belleville amin'izao fotoana, raha toa ka 7,000 ariary kosa ny iray kilao amin'ny karaoty. Tokony mbola hiakatra izany, saingy tsy afa-manoatra ireo mpivarotra noho ny tsy fisian'ny tsena. Ho anay eto Anosibe zao dia tsy miova loatra ny vidin'ilay entana. Na dia tokony hiakatra ary dia tsy afaka mampiakatra loatra izay satria ny tsena tsy mandeha zao. Ao anatin'ny vidin'ny hôtely rehetrarehetra mihidy daholo amin'izao. Dia tsy afaka mampiakatra entana. Nefa raha ny tokony ho izy tokony miakatra ny entana sy lafo be ny frais. Ny frais ny camion efa ho herinandro vao tonga dia simba daholo ilay entana. Dia tsy maintsy voatery izay mandeha fa amin'ny taxi borosy. Taxi borosy nefany 5,000, 6,000 par kilo ny frais vao tonga aty. Dia raha ny tena marina tokony miakatra ny vidin'entana. Ny Antananarivo zao miakatra be ny vidin'ny karaoty. Karaoty zay zao fa mividy 3,000 mahery ny karaoty. Nefa ny atsasaka entana sisany azonay tonga aty azy simba daholo. Amin'izao zany tsisy afa-tsy juste reny manao gargoty madinika reny dia olona misakafo ohatran'izay. Fa ny hôtely tsisy misy. Ankoatra ireo lalam-pirenena hafa, manao antsoavy ny jerena manokana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahenina izay mampitohy Antananarivo ambanja ireto mpivarotra legioma Anosibe Belleville ireto. Ny faratsiany lalana izay sakana tsy ahafahan'ireo tantsaha mamoaka vokatra, fa ihany koa fototra mampiakatra ny vidim-bokatra ankehitriny.
dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety mampisoa ny fifehezan'ireo tanàna ao atsinanany RD Congo ireo miaramila pikomy avy amin'ny vondrona M23 amin'izao fotoana izao. Ity vondrona notondrony fanjakana Congolais ho mpampiororo ity izay nanendry gouvernoura sy gouvernoura lefitra hitantan'ireo tanàna eo ambany fifehezany amin'izao fotoana izao. Miaia manoloana ny zava-misy ao Congo manoloan'izay ny Tony Pampanolalana eo anivon'ny fitsarana iraisam-pirenena izay ngadona any an-toerana ankehitriny. Mazava ny fampitandremana nataony tsy misy ambony lalàna ary tokony hanaja ny lalàna iraisam-pirenena sy ny zoma olona avokoa ny rehetra. Ny CPI izay efa namoaka fanadiadiana izay efa nanokatra fanadiadiana mikasika ny raharaha ao RD Congo nanomboka ny taona 2023. Mifarany eto ihany koa ny fiarahantsika ho any androany naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny rapitondry tomboky lasy tombo vaveloma tompoko. Elmondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté Mivabo. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.